toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Ny finoanao no ahavonjy anao. Na mandalo fisedrana mafy tahaka amin'ny Paoly sy ny namana azy ianao, araka ny voasoratra amin'ny asana apôstôly toko fahafito amby roapolo andiny faharoapolo, amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa rehefa tsy hita ny masoandro na mikitana hatramin'ny andro maro, ka tsy kely ny rivotra izay namely, dia tsy nanantena ho vovonjy intsony izahay. Dia ampahery anao ny tompo araka ny eo amin'ny voasoratra amin'ny asana apôstôly toko fahafito amby roapolo andiny fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo, amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa nisy anjelin'Andriamanitra izay tompoko sady tompoiko nitsangana teo anilako alina ka nanao hoe aza matahotra ary Paoly, fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'i Kaisara ianao ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao. Mino tahaka ny finoana an'i Paoly araka ny asana apôstôly toko fahafito amby roapolo andiny fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa matoki ry tompoko lahy eo, fa mino an'Andriamanitra aho fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany. Dia ho afaka ianao araka ny asana apôstôly toko fahafito amby roapolo andiny fahaefatra amby efapolo tapany by amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia tonga soamantsara teny an-tanety avokoa izy rehetra. Matoki vavaka isika ray eo, misaotra anao manome toky aho fa handray an-tanana ny fisedrana hatrehako ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy amin'ny Nazareta. Amen. Fiadanane.